fa nitrangana lozatsy nampozina ny azakazaka bisikilety Tour de l'Amitié zay mikarakarain'ny fédération malagasy ny taranja azakazaka bisikilety io tolakandro teny amin'ny manodidina ny fariana nosy teny mpiazakazaka bisikilety misa 5 teo eo tao anatin'ny peloton faharoa zay tsy tazan'ny pakasary sady mpanao gazety ato amin'ny fandarana mahery no nienjery tsy afaniala teo amin'ny toerana nangalany sary ny mpanao gazety noho ny tsy fatazana ny ilay peloton faharoa zay tapoka saingana ny fokotrany avy any amin'ny rond-point anosy samy nentina notsaboana teny amin'ny agera avokoa moa ireto naratra ireto etona ny fandarana mahery sy ny ekipa rehetra eto amin'ny matv dia mirary fahasalamana ho an'ireto mpiazakazaka bisikilety naratra ireto eo anko ny namana Norbert Kotomalala zay nahazo faratra natao anatin'izany fanatanterahana ny asan'izany ny fandarana mahery dia mirary fahasitanana ho azy ireo fa amaraparana ny fandarantsika amin'ity hariva ity atao anatin'ny fandarana mahery eo amin'ny taranja tsipikanety be no hamaranantsika ny fandarana amin'ity hariva ity totosa omaly sy androany tany amin'ny kianjana Ambohimangakely ny jobily fankalazana ny fahatelopolo taona ny lalaovan'ny Jack Clark ny taranja tsipikanety be tetsekilan'izay dia niara-nankalaza ny 15 taona ny lalaovan'ny anko imiray torak'izany anko dia nankalaza ny 10 taona ny angaliny an'ity taranja tsipikanety be ity Jutikael dia altefaly izay na dia vitsivitsy kelikely tsaratsara ny tonga taty atao hoe vitsy kelikely tsaratsara dia azo ihany le tanjona ny menjehana satria izay zany nieritseritra mbo hoe azo amin'ny 50 équipe tanjo nioatra kely izy nieritseritra koa zay hoe azo 60 équipe dia tsy ampy kely le izy ny jobily moa zany dia amin'ity taon'ity tsy mifana jobily azy ity taon'ity dia be da be tapaka sy namana zany nahita ny fikarakarana natao sy ny zavatra nanaovana an'ity tournoi ity dia be da be ny nangataka dia io zany tsy mifarana fa ny manaraka eritreretin'ny saina aloha zany zao eto dia ny vehivavy sy ny vétéran io zany zao ny eritreretina dia miaraka amin'ny homme ihany zany io zany tsy afaka miala io fa mbola miankina amin'le fiainana miseho no eritreretintsika hoe atsaizana no anaovantsika ny satria ao anatin'ny fahavaratra tokoa tsika izao dia izay no teneniko hoe sarotra be no mandidy an'izy anatin'ny sisapon'ny ambony dia misaotra be da be ho an'izay olona tonga taty misy koa tsy tonga taty nefa dia namaly ny antsonay ary tena niteny izy tsy afaka izay no ny antony araka ny zavatra misy any ohatsy hoe araka ny ao am-piangonana araka ny fahasalamana ohatsy zany dia tao moa zany izy tsy nanjary anjara taty fa nisy boky volamena zay soatanay menay ny olona tsiray dia nanohatra tao izy dia nanjary anjara na dia tsy nilalao taty ary izy zava-dehibe eo anay zany satria io boky volamena io dia fahatserona lehibe dia lehibe tokoa ho anay tamin'ity taon'ity ny antony nandraisana anjara moa zany amin'le fitiavana le tsipikanety be dia zokilaga fa le amin'le mpilalao be zokibe mahafinaritra be dia tonga izay nalavitra ary ny tena toerana tonga izay nanday anjara mafitsika be manana ekipa betsaka izay tonga taty dia zao zay mbola mandeha tsara manao quart de finale dia tonga izay namaly antso mahafinaritra ny fikarakarana toerana mahafinaritra be mahazo rivotrivitra tsara no sady manalaka tsara ny terrain ao ny arbitrage eo daholy tsara ny fikarakarana ny afatra zany tena hoe tena soky be sokilarika tsara ny zavatra efa vitanao tsara ny fikarakarana ho an'izantsika teorina zany mba manjainjara daholy no mahazo fialamboly ny andro 15 zao zany tena ampanao bola rehetrarehetra moa zany tena tiako ampitaina mahafinaritra be izy mahazo fiany daholo ny olona
dia iny fanadiadiana mahakasika ny taranja tsipkanety be iny ihany koa no anakatonana ny fandarana mahery amin'ity rivariva ity sorany ianao nanjoy izany hatramin'ny farany tsy haiko nefa ny tsisotra ireo namana teknisianina niarana totosan'ny fandara eo i Bosco naka ny sary Andritina Patrick no nandrindra izany sary sy feo zany ary Hervé no napita ny sary sy feo tany tokantranontsika tsirairay avy tany dia manome fotoanantsika amin'ny herinany io tahaka izao indray veloma tompoko.